Tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana trano no iarabanantsika rehetra isatokantrano indray amin'ity aliny faha 2 Decembre 2024 ity ny fandarana Resaho Aloha eto amin'ny télévision MBS no arahantsika isatokantrano fantatritsika fa fandarana arahantsika ny alarobia alina sy ny zoma alina mankasitraka indray ary mitsidika atsika isatokantrano fandarana dia Vonitsandrenjato no manolotra azy Guy Maxime Ralaiseno miarabanao Vonitsandrenjato. Miarabatoko. Araky ny fantatsika dia resahantsika eto androany ny mahakasika ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana tamin'ny farany herinandro lasiny. Fantatritsika nanamarika ny herinandro lasiny ny tranga ny seho tany Soavinandriana tamin'ny alahady lasa teo dia tsapa fa misy atrany ny fanitsakitsahana ny lalàna fototra ny lalàna manan-kery eto amin'ny tanin'ny Madagasikara satria dia talanjona ny rehetra raha nahita fa dia tonga atrany atokotanim-piangonana ny mpitandro ny filaminana taonanao fandraharana angolaka mivantana ny filohan'ny repoblika izay teo aloha dia marika Ravalomanana tsapatsika fa nisy ny olana ny sedrainy tamin'izany ataontsika hoe fanamariana ny fetim-piangonana anankiray tany Soavinandriana dia nisy ny fandrohana angolaka raha izay no lazana azy tamin'ny farany herinandro lasa teo iny valalanina ny rehetra mandeha ny ady hevitra tsara ety am-piandohana ny hitondrako fanamariana fa ny lalam-panorenantsika ao amin'ny andininy fahafito Andrenjato dia hovakiako toy izao ny zon'ny sambatan'olona sy ny fahalalana fototra dia iantohany lalam-panorenana ary ny lalàna no mandamina ny fampiasana azy dia amin'io andininy voalazo ihany koa ny fahafolo amin'ny lalam-panorenana izany hoe ny andraikitra isambatan'olona sy ny zo politika dia voalaza toy izao ny fahalalahana maneho hevitra sy miteny ny fahalalahana eo amin'ny fifandraisana ny fahalalahana manao gazety ny fahalalahana hiditra amina fikambanana na hanorina fikambanana ny fahalalahana ivory malalaka ny fahalalahana mivezivezy ny fahalalahana amin'ny fieritreretana sy amin'ny finoana dia samy iantohana ho an'ny rehetra ary tsy azo ferana raha tsy hoe ho fanajana ny fahalalahana ny zony hafa sy noho ny fahaterana hiaro ny filaminam-bahoaka ny famendrehan'ny firenena ary ny filaminan'ny fanjakana hitantsika nefa ny zavatra nitranga Vonitsandrenjato andeha ho resantsika ny mahakasika izany. Manantitra ny arahaba tsara marina Guy Maxime Ralaiseno fa ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara mihitsy no mila ahitsy ary ny antony tenenantsika an'izany dia tsotra hoe io le hoe manara-penitra io any ka tsy resaresahana fotsiny fa ny atao hoe manara-penitra raha i Madagasikara no resahana dia le asin'ny tany zany no tsy maintsy jerenao ny asin'ny tany rehefa andray fanjakana ny olona taty amin'ny komoramora zany rehefa hoe miala ny fanjakana anankiray zany hoe le régime le mpanjaka anankiray zany dia hiditra amina fanjakana vaovao tsika dia manova teny filamatra fotsiny ny mpanjaka isandratra manao hoe miovandrina miovasata fa raha ny tena marina zany dia misy asiny ty tany ty ary ny asiny ty tany ty zany dia mazava fa hatrany amin'ny andro ny tena-pomerina dia misy finaribava napetrany zany hoe misy rang successorial napetrany ary ny fomba fakana fanjakana tsy lay fakana fanjakana amborovoro zany hoe manao complot dikany raha teneniko amin'ny teny tsotra sy mazava dia hoe fanongana fanjakana dia noareniny zany zay lafin'izay mba tsy hisy intsony amin'ny fifandambiasana fandraisana fahefana teto Madagasikara nefa moa fantatritsika ny zavatra nitranga
ary renydrehetrareny no miteraka an'izao problème zao. Zany no ataon'ny mpanao stratégie hoe crise mal gérée. Ary rehefa ratsy tantana ohatran'ireny ny crise mitranga amin'ny firenena anankiray dia tambolombolona reny de mevosa dia tambatambatry eny lasa olana goavana fara saribahana satria rehefa vita amin'ny finaribavana andrenam-pomerina dia nanjaka le dame fantatritsika fa tao anatin'ny indray-mpimaso izy de fa niditra nakany amin'ny modernisme. Le dame moa fantatritsika fa izy no écolier, zany hoe mpianatra malagasy voalohany satria sady nahay Sur Mbs izy, nahay sohili izy, nahay teny anglisy izy, nahay teny frantsay, ary nifanerasera maro tamin'ireo contingent, zany hoe andihana vazaha nahazo niditra teto Madagasikara. Tamin'ny andron'ny ray ny andrenam-pomerina moa dia tany ambodiny fody ny vazaha mahazo miditra farany, zany hoe okay, eo anelanela manjakandrina sy moramanga eo zany, eo ny ambodiny fody de tsy maintsy miverina ny vazaha zany fa tsy mahazo miditra aty ekibomerina. Nefa moa zany le dame de fantaritsika fa efa tonga hatrany fanandrahana, efa tonga hatrany atsakalava rehetra any, tonga tamin'ny Fianarantsoa, tonga lavitra izy zany nanao an'le pacification no Madagasikara. De avy hatrany izy dia niditra lalina tao anaty modernisme, satria raha ny lovatsofina moa tsika tsy manana tantara voasoratra na iny sarina andrenam-pomerina iny raha de fantatritsika fa apocryphe iny hollandais iny sary iny no nalaina ny eritreritra hoe tahako zao zany zany endriky zany mpanjaka andrenam-pomerina zany lavaranjanana malando moa fomba filaza azy, fotsy fihodirana de mahitsy misy sary vola eto amin'ny tapikandriny eto sy ny tataky zany somary mirandrana kely zay no fomba nilazany lovatsofina azy de nanaovany an'iny sary iny zany hollandais nanao an'iny sary iny. Ary rehefa takizay mifandeha an'le raha de modernisme moa zany tamin'ny andro-pomerina de fa naka an'le lovatsofina izy hoe rava amin'ny fanjakana raha ohatra ka ampidirana rongony sy ampidirana toaka gasy. De fantatritsika fa nanao ny fomba rehetra nandresen-dahatra ny vahoaka izy tamin'izany hoe nampisotroana toaka gasy ny omby de mamy lavo teo de ny parako moa no nanaovantsika efa niraisina ohatra teto le hoe roratsy mavototany ve de anapahana lohan'olona de niova teo ny mpanjaka hoe tsy mahafaty io fa eloka ihany rehefa nahitsy ny notorona hevitra moa zany satria mpanolo-tsaina iaga mainty tamin'izany fotoana zany de nanao complot zany i Mavo satria raha navalina voalohany no atao hoe Mavo ary vadin'ny Radama Premier de Radama Premier fantatritsika fa nanaraka ny toetrany rainy nanambady maromaro izy nanaovana pacification de tsy nazaka Mavo ary nanao complot izy tao andapa de izy nandimby ny vadiny zany ary Mavo de niverina tamin'ny andrenam-pomerina fa nitanan'le modernisme amin'ny apahany de teo no ohatrany hoe miverina kely ny fiandriana amin'ny firenena na de tapaka raha le rano successorial fa miverina kely ny fiandriana amin'ny firenena satria le asin'ny tany no tondraisin'le fanjakana ary zay no mahatonga ny hoe masina ny tanyrazany io zay le atao hoe manara-penitra fa tsy hoe tenitenenina fahatany fotsiny hoe manara-penitra io fa ny fenitra zany de anitra asina hoentina baiko ny valala tsy mandady arona andro fahalemana ny tany sy ny firenena. Zay no tena fenitra takina amina mpitondra fanjakana manara-penitra de nateo aza ny fahaizan'ny Ranavalona Première nanao an'izay mariage na gouvernance modernisme sy ny taolo malagasy zany de fantaritsika fa nisy any ny deriva zany hoe nisy any ny fivalambalanana kely nakany amin'ny tsy fetezana na de hoe mafy be ary izy tamin'ny fiarovana ny Madagasikara. Efa i Madagasikara no narovana tamin'izany fotoana zany satria intelo resiny ny frantsay tany Tomasina
de ny katolika no ny pretra katolika no nanoro azy hoe mahajanga nge mifanafiana ny Madagasikara fa tsy Tomasiny de zay no nahatonga n'le hoe babotsika rehefa ny famitaka hatraty amin'ny androny ranavalana fatelo zany de tany vao tafita ny eritreritry ny frantsay hoe anjanaka ny Madagasikara fa ny antony iresana zany rehetrarehetra zany Guy Maxime Ralaissin iny de hoe ny manahirana mantsy ny tonga de hiteny fotsiny tahaka an'izao hoe anka rajo hoe laza nanao an'izany keo tamin'ny andron'ny hery rajonary mampianina manahirana no miteny an'izany satria manabe olontsika ary éducation citoyenne mihitsy no antony anarahan'ny olona nyty fandarantsika ty satria tamin'ny andron'ny hery rajonary mampianina ny président amin'izao fotoana zao zany de nitondra fanampiana be deaibe tany atsimo tamin'izany fotoana zany ary tena nrere mihitsy ny edinedina mihitsy ary nanahirana mihitsy tao anaty gouvernement tamin'izany ary zany no tompon'andraikitra voalohany amin'ny serasera no nifantona ny stratégie de communication hoentina miatrika an'zany zany tamin'izany zany zavatra nitrango zany ary tamina fomba tsy fantatro no nandresen-dahatra ny président hery rajonary mampianina tamin'izany fotoana zany ny amin'ny hoe tsy de taitra loatra na io viva io aza nge tompon'andraikitra voalohany any serasera no miresaka fa tsy ara-dalàna nge viva io rehefa jerena ny taremarika rehetrrehetra fa noho le apaisement politika zany dia niraisiko no nanao ny gestion an'izany de anjaratsika no mandinika ny tokony atao zany rehefa mitondra fanjakana tsy mahazo manao be ambosika ohatran'io ny manahirana mantsy ane vonson makasika ny tranga toyny tamin'ny alahady teo de ny hoe lay fiaveran'ny mpitondra fanjakana mihitsy fa izy ihany no afaka maneho hevitra izy ihany no afaka maneho fahalalana izy ihany no izy moa no mitantana ny ambety teniny ny tena manahirana atsika de hoe tsy misy tsomy mihitsy ve zany fahalalahana ho an'ny hafa amin'ny ity zo fototra resahantsika eto toy de ny fanaovana politika na ny fahalalahana maolotsotra aza de izay ane no mahavalalana ny rehetra rehefa mandinika ohatrany eritreretina ve fa tsy hisy mihitsy ny fifandambiasam-pahefana ara-pitantanana eto amin'ity fireneny ity fa de tena mametraka ny fanjakana de tena izay tokoa zao no mitondra ka de mandeha avokoa ity trindry azo lena sy ity fihetsika mahavalalana eto amin'ny fireneny ity satria mantsy ny mpitondra amin'izao fotoana zao no resahantsika satria izy no dépositaire ny force publique sy ny notoriété publique de ho resahantsika izy satria miatra amintsika ny zavatra atony ary verika fa normal be zany rehefa takizay mifomba fitrangany ny force publique io mantsy dia io le lazaina amin'ny fomba fiteny malagasy hoe tsy azo anaovana amborovoro zany hoe tsy anaovanao didiko za fe lehibe fa raha vao manao an'izay zany ianao de ny malagasy mieritreritra na ao anatin'ny fanjakana zany hoe mpanjaka no mitondra de mieritreritra foana ny malagasy hoe ahony zao zavatra zao ary de mieritreritra ny se rebelle zany hoe andeha ikomy ny vahoaka malagasy ary ny olona tena nany tantana ny Madagasikara zany na vita ny pacification de ny frantsay fa maninona raha ny frantsay mbola voaroaka teto Madagasikara na hoe niala nonany teto Madagasikara satria misy fikumina mangina ary misy légitimité mazava zay napetraka ny vahoaka malagasy tamin'izany fotoana zany de zay le izy na natao aza ny nandoto an'ny président Marc Ravalomanana tao anatin'le fomba fihetsika rehetrrehetra no fanaovana politika tao anatin'izay folo taona faran'izay de fantatritsika fa tsy mila manao propagande izy fa midiny eny atsena de maro ny olona manaraka azy ary za tsy miteny hoe tsy misy fahadisoana mihitsy ny président Marc Ravalomanana fa ny
ela maray roa fa naizanona ty zany aza de zay ny zava-misy fa manahirana ty fanjakany ty aloha lay filoha teo aloha Marc Ravalomanana rentranga misy am'izao fotoana ka zay le mihinana mambolony zany adino dolidolo le hoe manara-penitra sy le asany tany fa manjary lasa le instinct de survie zany hoe le maheo an'ny tena sisany mila arovana de manjary manaonao foana zany eo amin'ny fomba fiatrehana lasa adino hoe ny tombontsom-bahoaka manoloana an'izany indrenjara tsy le hoe tombontsom-bahoaka fotsiny ara no adino fa le mahampitondra azy mihitsy ny tena adino satria ny atao hoe mpitondra nge ny voninahitra iny voninahitra entiny isaloran'ny président république iny maha président république izy azy iny gne ka natolotry ny olona tamin'ny alalana démocratie fa tsy ny salorany nidikan'le hoe nasaloran'ny olona ianao zay le hoe fahefana miainga miainga avy amin'ny vahoaka de manjary lasa efa lasa matahotra izy zany hoe so esorin'ny olona ty amiko ary ty fahefana ty le voninahitra zany de manjary lasa manao raha matahora manao didiky zafe lehibe nefa moa zany tsy de naharitra zany eran'izao tontolo zao zany tsy de naharitra ary fantatsika fa na i Donald Trump ary am'izao fotoana zao de vakivava hoe fa maninona ny ministre ny fitsarana zay izy ny nanendry azy sy ny cour suprême zay maronisa ary izy ny nanendry azy farany alohan'iny fifidianana teo iny nanendry an'le membre ny cour suprême farany tao zany zay mahamaronisa tanteraka ny républicaine de taitra izy hoe ary nareo to tsy mbo manoana akory eo am'le fomba fandehan'ny raharaha ka niny olona tsy administration namofo gasy na kipetapeta toko fa administration efa tena antaonjatony maro ny sedrany an'izany hoe fampiarana ny démocratie zany de veriky fa mety zany nefa tsy manala ny fahadison'ny président Rajoelina mihitsy ny zavanitranga zany tany Soavinandrina satria fantatritsika fa Soavinandrina tasy zany nge rehefa tena dania na hoe Soavinandrina manasoa ny Andrina anjaka zany ary fantatritsika ny dikan'izany samy matahotra an'izany daholo ireo mpanao politika rehetraretra reo hoe ahoana na andrenam-pomerina raha nanaika fa ambony azy zay mahatonga ny orovana andreo mbahoaka ampovoan'ny tany hoe ambony azy io ary samy mahafantatra dolidolo fa rehefa mitritry io vato io de mangorovitsika daholo ny mpanao politika eto Madagasikara indrindra fa ny mpitondra de angamba efa mahatsapa an'izany reto mpitondra reto mato samy manao an'ireny fihetsika ireny hoe ny sous-préfet ny Soavinandrina no lasa mandroaka ny président tsy manonona akory na nenaran'ny président de république ancien président de la république iny ange mipetraka ny tenako zao raha kely bilitika ty mbola tsy hoe monsieur le ministre maika fa président tena be ny tanàna teo aloha mbola ambatsony olona monsieur le maire fa ahoana no président de république no tonga de rohano fotsiny zao amin'ny fomba fifanajana eto amin'ity tany sy ny fireneny ity zany rehetraretra zany no mampalahelo ao anatin'le toejavatra ny an'ny président Andry Nirina Rajoelina io mantsy rehefa kibokobon'ny rariny eto amin'ity Madagasikara ity zany dia solafaka ho azy eo zany ianao ary zay no ny olona lany tena ampahamendrehana eo amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara tsy mba matatahotra zany satria manana an'le asany tany izy le onction izy ny vazaha le onction ny tany sy ny vahoaka zany zay feom-bahoaka feon'Andriamanitra no any aminao de lamina tsara ianao mitondra ny tany sy ny firenena fa raha vao valavala zany ianao de sahirana eo mantsy nidirako kely am'le doublon zany ki Maxime Ralaise satria rehefa tena dinianao zany ny comportement zany hoe ny fihetsika mampanao ny filoha Rajoelina miaraka amin'reto mpitondra miaraka amin'reto de miahiaby eny ihany fa ohatrany tsy tena maro toerana izy ary soa ihany fa nisy ny atao hoe coronavirus tamin'ny volana février fa raha tsy zany zany tamin'ilay fanambarana nataony Tery Ravenarivo Kotonarivo dia efa nionga n'io fanjakana io ndrenjato zany samy teny an'izany satria vao mafana be mihitsy le raharaha tamin'iny samy taitra ny olona efa ahoana zany doublon zany ary le doublon tsy hoe doublon kelikely fa doublon be de be ary rehefa mahita an'le stylo
fanipiana natokana ho an'ren'le cochage amin'ny bulletin unique reny ianao zany a de variana va iny maty rehefa afaka kelikely rehefa mafana izy de maty afaka atsasakadiny adiny eo le cochage karaha jerentsika zany fividiana nanomboka tamin'ny enina maraina tsy mijanona raha tsy amin'ny efatra riva de fantatritsika na amin'ny enina riva any na ohatrohatr' zany de na ny olona tonga amin'ny dimy ara zany tonga ny amin'ny enina de mbola maty ihany lay de mbola maty le marquage zay atao ao zany de zany angambany na tonga an'le hoe tsy azo atao marqueur le bulletin fanipihana ny anatin'le bulletin lasa miahy azy tsika mpanao gazety a de lasa manao extrapolation zany a de lasa mametraka fanontaniana be deaibe zany a de lasa mifilozofé mihitsy ary tsika hoe inona marina raha zany ny zavatra nitranga teto Madagasikara tamin'ny fiakaran'Andriamatoandra Rajoelina teo amin'ny toerana io satria rehefa dinihanao zany a nisy ny fampidirana fitaovam-piadiana mahery vaika zay ambarany ao amin'ny Sénat fa nividiana tany amin'ny Al-Qaïda ny filohan'ny Sénat mihitsy manao ny fanambarana zay no mahatonga azy manao an'le enquête parlementaire am'izao fotoana zao ao amin'ny lahadinika zay ataon'ny Sénat amin'ity fivoriana ara-potoana hatry amin'ny farany ity hoe misy enquête parlementaire tsy maintsy atao kosa fa tany amin'ny Al-Qaïda reo no vidiana reo fitaovam-piadiana reo de zany rehetrarehetra zany mila valiny ary tsy vitan'le famaliana fotsiny nataon'ny tompon'andraikitra ny fiarovana teto Madagasikara tao amin'ny Assemblée nationale hoe aza manontany ny ankizy rehefa mitondra frizidera ny ray aman-dreny fa ny frizidera ampiasaina fa zay neviny tany aza de atao loatra azafady raha iombonana firenena iombonana tsika tsy hoe taranaka mpangalatra marina fa nisy pirate be deaibe nandalo teto Madagasikara nisy tamin'izy reny nahazo fanjakana mihitsy tamina lasa roatele tamina faritra sasatsasany fa nazanona zany a aza tao an'izany kosa fa olona kendro daholo ny aina teto amin'ity Madagasikara ity satria raha ny fomba mampanao sy ny fitsipika ara-pitondratena nanan'ny taolo malagasy a de ikoizan'izao tontolo zao fotrany hoe olona efa nianatra taloha lavitra any Pythagore ny taolo malagasy raha ny endrika ny oam-pitenenana zay resahana zany a no resahana ary tsy lavitra andrenam-pomerina tany amin'ny taonjato fafito ambin'ny folo enina ambin'ny folo fafito ambin'ny folo zany no nanjaka zany ny aina sy nanjaka ny mpanjaka andrenam-pomerina de fantatritsika fa mampiaiky na ny Amerikana ny olona manam-pahaizana rehetrarehetra n'izao tontolo zao de mampitaha ny karandohany andrenam-pomerina amin'ny Einstein de zay rehetrarehetra zay zany no afahantsika miresaka hoe tsy adala daholo akory ny olona teto Madagasikara ka nda handeha hanaovana fihetsika tahaka an'izany de eo ihany koa no mahavariana am'lay fomba mampanao eto Madagasikara zany Guy Maxime Ralaisy hoe ohatrany lasa fomba mampanao a lay fanjakana manao tantely afadrakotra ny arem-pirenena ary tena mahavariana mihitsy zany zavatra rehetrarehetra zany ary mahatonga an'le izy hoe manao longo mitotobozaka longo mitotobozaka ary zareo ihany manao azy ary hifatratra ao izy kelikely eo satria ny antony rehefa mametraka ianao zany Guy Maxime Ralaisy eno am'lay fiapetram-baraisy ny fanjakana ao anatin'le lalàna amin'ny fitantanam-bola de hoe nanome tombonday ny tokantrano malagasy izy amin'ny fampianana ho 10,100 ny tatao-ketra TVA alaina amin'ny gazy de efa nambarantsika teto resantsika teto tsy ny olona tsy ny tokantrano 10 tapitrisy eto Madagasikara ny mampiasa gazy fa ny olona tompony gazy de ny rafozan'ny président ny république zay ny problème eto Madagasikara voatery mandeha manao fanady adina lalina ny olona zay le tantely afadrakotra resantsika eto satria hoe inona ary ty zavatra atao eto Madagasikara ty ohatran'ny zareo samy zareo zany ny fanabe vo am'le arenan'ny firenena ary raha ohatra ka ny disposition spéciale ny raisin'ity fanjakana ity zay lany
tao anatin'ny fempotaona tena mahavalalana tao amin'ny assemblée nationale nanahirana tokoa satria dia tao anaty tsika mingala moa teto amin'ny fandarana ny zomaala nanomboka tamin'ny valoaliny a fa amin'ny sivy sasany amin'ny folatsakafefany dia lany ny tetibolam-panjakana fanamarian'izay satria dia efa norasantsika tetiny amin'ny fomba mahazatra na ny famolavolana na ny fandaniana azy dia ao anatin'ny vanim-potoana fohy farak'izay aingana fiainam-pirenena no resahana aim-bahoaka no resahana ao anatin'ny heritaona volam-bahoaka ny tantana ao anatin'ny heritaona kanefa dia tsy miova ny fomba fanao politika ho an'ny fitondrana fa dia ao anatin'ny adiny ray adiny roa ady hevitra dia lany tetibolam-panjakana andrenjata ary izay no manahirana zany amin'ilay fomba fitantanana eto Madagasikara satria zany fantatritsika fa ny volam-panjakana rehetra zany a raha ny disposition spéciale fotsiny resahana dia ohatrany hoe tsy ifo ny fanjakana tatavaniny mihitsy andeha eny ampelantanany a ny compte spécial rehetrrehetra eto Madagasikara dia mahavarina ny mijery an'izany ary rehefa mandinika an'izany moa tsika Maxime Ralaise eny dia varina hoe rariny raha ny olona rehetra raha ny olona zay hoeritreretina fa manana ny mamim-bahoaka zany eto Madagasikara satria fantatritsika fa ny filaharana tao anatin'ny ny fifidianana feno korotana iny a dia Andry Rajoelina zany a Marc Ravalomanana Mapianina dia Mayolina zay zany ny 4 premier zany tamin'ny filaharana teto Madagasikara ka raha vao misy olona te hisalotsalona an'izany fotsiny amin'le mahavoalohany azy a dia efa mangory vitsika zany satria tena akaiky loatra le isam-bato amin'izay lafin'izay ary tsika moa rehefa samy laza amin'izao fotoana izao hoe tsy maro nisy intsony ny ao anaty fanjakana ary rehefa mandinika an'ity fanjakana ity tsika tsy hoe tsy fitiavana azy fotsiny a fa tsy mahazaka vahoaka ntsony zany fanjakana io raha ohatra ka ny famakinany tetibolam-panjakana fotsiny resahana tetibolam-panjakana nge Maxime Ralaise ka milaza hoe ny plafond ny endettement eto Madagasikara zany a dia 100% ary raha miampy a lay faty antoko ny tetibolam-panjakana zany zay mitetina 3245 milliards d'ariary dia fantatritsika fa tena tsy maintsy hanao planche 3000 milliards tsy maintsy hanao planche à billets zany a ity fanjakana ity ary satria 2 fois en budget zany no olaloviny eto a nefa tsy misy contre valeur économique mihitsy zany le zavatra ataon'ity fanjakana ity a ary rehefa tsy misy contre valeur économique ohatr'izay zany le izy a dia manahirana be zany ny ijeriny toekareny eto Madagasikara mba tsy laza fotsiny tsika hoe tsy anakivony vahoaka amin'izay lafin'izay a satria raha mbola mitohitohy zany zao fanjakana zao tsy maintsy hitohy izy moa satria izy ny eo amin'ny fanjakana amintsika miteny eto a dia fantatritsika fa hatramin'ny autonomie ny autorité monétaire eto Madagasikara raha zany a ozongozoniny zany hoe ny faefana zay maly eo tena anana ny banque centrale zany a dia manjary lasa efa kitikitihany ity fanjakana ity satria efa manandrana manao rétrocession izy zany hoe ny vola ny compte eo amin'io banque centrale io zany a dia efa manao angatahan'le fanjakana andeha hivadika any amin'ray amin'ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo iny ary zay lafin'izay zany tena mampitahotra le gouverneur en banque centrale moa zany dia fantatritsika fa vaovao-teny roa taona lasa latsaka kely teo zay dia efa nampime be zany ny zavatra nataony satria nanao communiqué voalohany izy dia nitokotan'le communiqué tany amin'ny gazety a volondoranjy iza raha ny olona iza ny partenaire iza ny partenaire technique et financier andeha hiaraka amin'ity fanjakana ity raha zany nitaotran'le gouverneur banque centrale ary io autonomie ny autorité monétaire eto Madagasikara io mantsy sarobidy be loatra amin'ny FMI io ary tsika rehefa miresaka FMI dia ohatrany hoe mampitahotra ny olona foana fa raha vao miala amin'ny FMI zany tsika dia vita ny tantaran'i Madagasikara fa tsy ho tafavoakytsika fa tena lasa firenena zay anao ohatran'ny Zimbabwe tsika raha zao no mitohy a satria ny any Zimbabwe zany a ny $1 zimbabwein zany dia efa mahatratratra any amin'ny $1 million ny $1 million de dollars zimbabwein zany $1 américaine
de hitatsika am'izany fa ho lasa problema eto Madagasikara raha zany ny zavatra mitranga raha efa izao no tahany fahantrana eto Madagasikara satria misy mahantra 3 millions telo tapitrisa zany ny vaoaka malagasy mahantra vaovao amin'ity taona ity sy amin'iny taona ho avy iny ary zay mahantra vaovao zay tsy hoe ndrenjato mamorona fitsika ny samy miaina an'izany ny fianakaviana ny manodidina sy ny etsetreetsetra zay mifanerasera aminao isan'andro isan'andro any de fantatrao fa tena misy tokoa ny mahantra vaovao eto Madagasikara ireny rehetrarehetra ireny zany no ahafantarana hoe tsy isika mpanohatra na ny mpanakorotana na ny etsetratsetra no misetrasetra amin'ity fanjakana ity fa nitotran'izany no mahatonga n'ilay firenena hitotongana tahaka an'izao satria ity gouverneur am-banque centrale ity mantsy de efa nanankina ny président Irajonar Mampianina fahefana be izy tamin'izany fotoana zany nikarakarana an'ireny road show eran'izao tontolo zao reny nanazavana ny toekareny eto Madagasikara nanazavana tamin'ny FMI sy ny Banque mondiale tany Washington nanazavana ny toejavatra misy eto Madagasikara nanazavana tany amin'ny BAD nanazavana tany amin'ny SADC nanazavana tany amin'ny COMESA sy ny etsetreetsetra any Inde zay vao azo ny fifampitokisana zany ary io rangaha io no nitatana an'izany rehetrarehetra zany de io zany amin'ilay hitanao fa te ahazo toerana fotsiny satria io nge tsy hitako zay anaovany an'izany toetra zany satria io rangaha io nge fa manana mandat io nge tsy azo asoriny na tezitra be amin'io ara ny président Rajoelina tsy azo asoriny io manana mandat io kinona ny tokony ho probleman'io rangaha io midina ambany de ambany tahaka an'izao zavatra atao zao satria io ny nikarakaran'le conférence de bailleurs et des investisseurs tamin'ny voalohan'ny volana Decembre 2024 tany Paris ary nazahoan'i Madagasikara 20 milliards de dollars en prévision en investissement zany de fantatritsika fa ny karana efa nahazo ny anjara ny tolotolo ny investissement privé zany efa azo fa isika fanjakana ny tsy mahazo sy ny vaoaka malagasy zay io problema amin'ity rangaha ty de io mety nanao tokom-bonanana fotsiny tao hoe vitako mampiditra ny 20 milliards de dollars io sy ny etsetreetsetra tsy mahazo an'io mihitsy io fanjakana io aloha zany azava satria tsy manaraka lay fepetra takiny ny fitantanam-bola sy ny fikirakarana ny vola eran'izao tontolo zao zay zany io problema io miresaka an'io io sehatra io tsika ary miresaka n'ilay banque centrale ndrenjato dia atao anatin'ilay zay moa ny hoe ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana de le adevitra atao anatin'ny adiny roa zany dia ny hoe sorona ny tatao-ketra momba ny volamena de ny hevitra ny rehetra mibitaka tokoa hoe de tena zavatra goavana tokoa zany satria de tena fanapahan-kevitra lehibe fantatritsika nefa momba ny gaz zany resantsika eo zany izy ny mahazo tombony manoloana any fanafanan'le tatao-ketra momba ny gaz fantatritsika ny olana momba ny ara-pambolena eto Madagasikara ny fitaovam-pamokarana eto Madagasikara zany tsy nisy tatao-ketra no esorina fa ny tatao-ketra momba ny volamena zay fantatritsika izany manao volamena eto Madagasikara no nandraisany Sur Mbs mitonona ho maro anisa no foanana zany indrenjato miresaka banque centrale tsika satria hoe eo lay politika ataon'ny banque centrale ividanana volamena manomboka amin'ny taona 2024 inona marina no azo resahana satria dia ny malagasy de mieritreritra fa tena politika mitodika mandeha makany amin'izany hoe fanarenana firenena ity ho atao tia nefa ny ho atsika mpamakafaka de miara-mahalala fa olombitso ny manao volamena olombitso ny manondrana volamena eto Madagasikara ary rahantsika malala fa mbola maro ny antsokosoko amataonina maro ndrenjato no ty volamena ity mantsy de mifandraika amin'le resakitsika teo le hoe asan'ny tany tsy avelan'ny asany tsy hiratra io na de anaovana asana mafia be tahaka ny inona ary tsy holan'ny olona ty setrasetra mivoaka malagasy io fa misy anjara mivoaka malagasy foana ao anatin'io ny volamena mantsy zany tany ny andro nandrenam-pomerina dia napetrany hosolon'ny vodiondry voamena la voamena moa zany tena fomba nilazana azy satria
manahirana loatra le mivingitra n'le ondry zany a hoentina makany amin'le fagnataham-bady nefa moa zany a ny fianakaviana tena anisan'ny no kolokolony ny andrenam-pomerina mihitsy tamin'izany fotoana zany ary zay no nanaovana an'le fiampihavanana amin'ny ny etra mantsy ny dikany hoe le digety le tahala tanimbary iny zany a no hetra navadika ho vidin-domo izy taty aoriana fa voamena la voamena zany a na voamena no vakom-bolamena mihitsy io tamin'ny fotoan'andro de vakom-bolamena mihitsy mba nomezana asina le fianakaviana hidirana zany na le fianakaviana mangataka de voamena mihitsy no famezam-boninahitra tamin'izany vanim-potoana zany ary ity hoe volamena ity zany a de fantatritsika fa nentina nanomezana voninahitra reo vahiny manakaja tonga teto Madagasikara zay mahatonga azy hoe vola omena ary tena zay le gasy mahagasy ny gasy feno fanetretena mihitsy le gasy ary ny hevitra izy fa ny fanano olona fa tsy ny volany maharanga de nomeny anao a ilay asin'ny tany a mba hahafahanao tena mametraka lay fivahinianana ho enikaja enim-boninahitra zay zany ny tena fomba nitondrana malagasy an'io ary nisy fitondrana farany tamin'ny fahampanjaka ny lohany nazahoan'ny vazany tany a de fantatritsika fa rehefa natao sesitany ny premier ministre Ralay Arvony a dia tavoahangy litatra feno volamena zavo tany ny tao ambiraoany ary tsy nahasoa azy zany tsy nahasoa amin'ny fianakaviana lasa ny vazaha fotsiny zany a ny volamena araka ny lovatsofina sy ny tantara zany de tena hoe amin'ny tavoahangy litatra maro mihitsy ny tao ambiraoany a tamin'izany fotoana zany tamin'izany moa araka ny dictionnaire encyclopédique historique ho an'ny Madagasikara zany a dia milaza fa efa nanao fampirarahana tamina tera tamin'ny frantsay a Ralay Arvony tamin'izany zany a nitrandrahana ny volamena teto Madagasikara dia lasany zany a ny apahany io le didy antsy mba mahazatra ny mpitondra fanjakana sy arahany lasa taridrano akilaila mantsy le izy arahany aty taranaka teoriana ny taranaka teoriana sy ny any amin'ny farany ambany rehetra any a de tsy misy raharahavanina mihitsy eto Madagasikara fa samy maka kely ny anjarany daholy a rehefa manana sombo-pahefana ary ny eto amintsika rehefa misy hoe toerana anankiray zay ahafahana mba mahazo sombo-pahefana kely de nandoha vola be aza am'izao tsika vanim-potoana zao de mandoha vola be mandeha moa zany hoe rehefa hiditra ao amin'ny finance de mandoha vola be amin'ny tapitrisany de tafiditra ao de mba mahazo les euro budgetina any amin'ny farany au magistrat vola be de lasa problema nandeha anao service national renao amin'ny fanompoam-pirenena any anaty tafika zany a de mbola mandoha 1 million rangaty fotsiny a andeha hiditra ny anao service ana satria mba te hanao formation ana kirekirana basy mba mahazo formation militaire faravaratsy mahazo asana dahalo angamba any orina any zany manjary lasa misy endri-javatra tena mampitahotra zany no avin'ny vahoaka malagasy misy fahaloavana tanteraka tsoroa amantany ary rehefa miresaka volamena io zany a de banque centrale moa nyresahana am'izay lafin'izay tsy mbola nisy volamena naterina tao amin'ny banque centrale io ka nanaovana rapport mazava ny aminy hoe itya le volamena 5 taona teoriana ka niteraka zanany ohatr' zao na hoe ny garantira ny volantsika tahako zao professeur Zafy moa nolaza hoe tsy hita le volamena nalainy tany Maurice rehefa afaka fotoana foy zany ny professeur Zafy ny teny an'izany président république ary fantaritsika fa ny en banque centrale lao zany a de tena tokony anao rapport ny situation économique et monétaire eto Madagasikara zay fatao zany a ary tokony anao an'izany izy a amintsika miteny zao ahafantarana hoe andeha ho aizy ty vola malagasy ty rapitso rafaka pitso a inona miandry an'ny vahoaka malagasy a amin'ny lafiny ara-toekarena amin'ny taonao avy io a am'izao coronavirus ny etsetretsetra zao a
fa manjary lasa ohatran'ny mamaky an'le loi de finance fotsiny tsika de ohatrany hoe matahotra hoe tena inona ny zavatra hitranga eto Madagasikara tsika moa mamaky azy de tsika matahotra mialoha de tsika no milaza tsika no miteny mialoha amin'ny miresaka eto amin'ity fahitalavitra ity zany tsika de miteny hoe tena mampitahotra ny zavatra fa tsy voafehy fanjakana ntsony ny lafin-javatra rehetra eto Madagasikara raha io lalàna amin'ny fitantanam-bola io zany no resahana satria tsy am'izao vanim-potoana zao zany tsika no andeha hiditra makany amin'ity le hoe no planche à billets ity nefa ny endriky ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao de andeha ho any zany tsika ary ho lasa vola baoritra zany ity vola malagasy ity de ho ataon'ny FMI mahita eto zany tsika eo amin'ny fomba fiatrehana ny fampandrosoana ny firenena amin'ny ankapobeny zay indrindra moa no antony resahantsika azy vonisandranjato satria miresaka volamena io tsika de fantatritsika hoe fanadidina maro no natao iraisam-pirenena fa de maro ny volamena mivoaka eto Madagasikara zay any amin'ny firenekafa fantatritsika raha tsy resaka fa tsy Dubai ohatra dia amin'ny taonina maro no naondrana tao anatin'ny vanim-potoana ny tetezamita ka hatramintsika miteny zao dia fantatritsika fa zany de tena mamotika amin'ity firenena ity ary mahatonga ny fantrana lalina misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana teti-bolam-panjakana moa no resahantsika teo ndranjato de ny fanamarihana ho resahana zany de hoe moins 3,2 ny situation am'izao tsika miteny zao amin'ny arikarena fobe dia eritreretina fa hiakatra 4.5 isanjato manahirana ihany eo amin'ny lafo ny ara-pitantanana ny mandinika an'izany fa de andrasantsika moa zay le ataontsika hoe ambitieux mihitsy ilay fanjakana amin'ny 1.20 fa de andrasantsika moa zany hoe inona tokoa ary raha manoloana zay ataontsika hoe fanamarihana sy fanakianana sy fahitana famakinana ny zavatra misy ao anatin'ny teti-bolam-panjakana zany ny vokatra andrasana amin'ny 1.20 nanaitra ny rehetra ndranjato ny fanokanana indromy antaona zay voalohany de lay fanokanana ny ivotoro faharoa de ny fanokanana ny sekoly manara-penitra tamin'ny vakomaly fantatritsika hoe ao anatin'ny vanim-potoana ny fampelezakevitra tsika na ry zareo moa zany fa ny fanjakana malagasy ry zareo mpitondra moa zany de ao anatin'ny fotoana fampelezakevitra tsika fantatsika ny lalàna 2018-08 any amin'ny article 57 any amin'ny article 61 any fa dia tsy ekeny io lalàna io mihitsy ny fanokanan-javatra ao anatin'ny vanim-potoana ny fampelezakevitra tsy ekeny io lalàna io ihany koa ny tsy neutre ny fanjakana neutralité ny fanjakana de exigeny io lalàna io hoe mila tsy ronina atsy nany ery ny fitondrana tokana ny EPP manaka-penitra tsika de taitra ny rehetra ny amin'ny fanambarana nataony ramatoa minisitra ny amin'ny manomboka izao dia tsy maintsy misy ny sivana atao amin'ny zaza malagasy marena nefa fa raha ny lalam-panorenana amin'ny andininy 420 dia mandamina ny fanabeazam-bahoaka maimaim-poana sy takatry ny rehetra idirana ny fanjakana ny fampianarana ambaratonga voalohany de tsy maintsy ataony rehetra l'État organise un enseignement public gratuit et accessible à tous. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous. Dia taitra ihany rehetra hoe ndeha ho resahana aloha satria dia inona zany zava-mitranga zany am'izao tsika miteny zao 5.7 isanjato ny zaza malagasy ihany no tafiditra an-tsekoly mbola misy 5.7 isanjato zany mandehandeha ndrenjato ahoana no tiatsika ho resahana manoloana an'izany satria dia tsapa fa manitsakitsaka lalam-panorenana raha lay fanambarana marina tokoa zany Maxime Ralaisa eny satria ny ty fanjakana tia de fanjakana efa manomana deuxième mandat ary ny alaim-panahy zany mieritreritra hoe ny fomba fihevitry ty fanjakana ty de manangom-bola aloha ary tsy de mirarafiry ny fiainam-bahoaka izy na inona kidona na inona kiatra fa rehefa misy zavatra mirentirenty io de ny mémoire du peuple
tsy misy tsy mahazaka fa tsy 5 andro de mandritry n'le fampelezakevitra amin'ny 3 nefa eritreretiny sahady io hoe rehefa misy manara-penitra BDB o na building BDB o na stade manara-penitra BDB na any amin'ny olona kere aza sy ny etsetratsetra de efa nanao izy zay fa anjaranareo ny sisa de miditra makany amina doublon ndray izy angamba nareo ny teteny lava eo zany dikan'izany angamba zay no izy ary amiko zany de mazava fa rehefa miresaky io ministry ny fampianarana vaovao io zany de mampitahotra trano ny fomba firesany tsy mahafantatra ny zava-misy eto Madagasikara mihitsy raha matoa io rehefa miresaka izy de hoe manomboka zao ny olona nabe voa ny mpianatra eto Madagasikara de tsy maintsy olona professionnel nanao étude pédagogique resaka frame izy io de manahirana zany satria taizenao tamin'ny orandona tamin'ny vanim-potoana tena nanahirana amin'ny firenena mijoro ny tanora malagasy reo mpampianatra framreo nanabe voan'ny fampianarana teto Madagasikara ko nonjay ianao tonga eo amin'ny fitondrana de ilaza fa tsy ilainao izy zay mantsy nidikan'izany fanambarana zany rehefa tena sokirina tsara ary rehefa miresaka indray ianao ny amin'ny hoe zaza malagasy ampifaninanana miditra any amin'ny sekoly manara-penitra de fa izy ty olona ty gasy io sa vazaha io sa ahoana io ministre ny fampianarana io ary ny tena manahirana mijoro eo akaiky amin'ny foana ny président ny république rehefa manao an'izany fanambarana zany cautionné azy zany hoe mampirisika azy iteny an'izany zany ity président ny république ty inona ny naletany amin'ny kere raha salamy zany aza nisy olona kere afaka ifaninana hiditra any anatina sekoly manara-penitra fa ny problème de fond politique ty politique politicienne hoe satria ny disponibilité mobilisable 0 milliard ariary de tsy afaka manetsika ninona tsony zany ny fanjakana am'izay lafiny zay tsy afaka mampiditra mpampianatra frame ray alina isa-taona tahaka ny natao tamin'ny vanim-potoana teo tsy afaka manatanteraka ny level rany 30 dia manjary mitady lalana politique politicienne zany ny fanjakana am'izao fotoana zao hoe andoroana aloha le mpampianatra nampidiriny hery rajonary mampianina zany mantsy nydikany zany rehefa tena vavahana tsara de mametraka izy ny olony rehefa avy eo satria ny poste budgétaire mijanona fa ny olona raha vao tapitra ny contrat ao anatin'ny 9 taona ianao mbola stagiaire foana amin'ny asa-panjakana de fantatritsika fa le ministre zany no afaka manao zay tiany atao am'izay lafiny rehetrehtra zay de manahirana no miresaka politika maloto amin'ny fomba fijery tena iva de iva satria milaza azy tena mahay mihitsy mantsy io raha matoa io amin'ny fomba teknika an'izany hoe fampianarana fanabeazana eto Madagasikara zany ary ambara tsy ampiambambany zany tsy misy hoe tsy fantatra akory io raha matoa io fa ny hevitra entiny no toeriko ary tena tsy mety mihitsy zany tsy mety mihitsy tsy azo ekeny zany mbola tsy afaka manao elitisme ny fanjakana eto Madagasikara ahoana ny fanjakana eto Madagasikara no anao elitisme raha te hanao elitisme nareo de ny méthode de gouvernance nareo ataovy tena hoe tena azo le lafina mihitsy fa tsy misy zavatra mandeha nge zao elako tsiny zany ky Maxime Ralaisehena tsisy zavatra mandeha zao na iray aza eto Madagasikara ary ny resaka mena miravoravo natao tamin'izany fotoana zany zany nke faute politique mitady sanction politique zany ary zay no mahatonga hoe raha tena sa zany io fanjakana io de tokony manao anticipation na élection présidentielle izy ialana am'le amikasika an'io le doublon io ohatra satria hita am'izao zany fa tena tsy afaka elana amin'ny aiainy tsy fahombiazana lay vely rano resahana tsy fahombiazana rehetrrehetra zany tokony manao an'izay zany ny tena honnêteté politique raha tena manana an'izany hoe te hanao hoe elitisme zany nareo zay atao manaovinareo élection présidentielle anticipée de rehefa misy ny élection présidentielle anticipée satria mpanao politika tsy misy fanasaziana azo atao azy afa-tsy ny vahoaka no manasazy azy
na amin'ny alalan'ny révolution na amin'ny alalan'ny élection de avereno any amin'ny vahoaka amin'ny fahefana de ho hitantsika eo ny fomba fandehany fa azany président Ravalomanana na ny mpanohatra no sakatsakananao lava isakin'izay mandeha zao nefa ianao de kibokibon'ny rariny ary io le rariny io mantsy zava-dehibe io ny atao hoe rariny mantsy ange Guy Maxime Ralesi eny hoe de rariny fototeny zany hoe tsodrano zany mihevitra zay le kibokibon'ny rariny ianao tsy nahazo tsodrano ianao ary raha mbola jerena ny fototeny fototra amin'io de mbola hoe ary zany hoe io le na ary le voary le zanahary io zany ary rehefa jerenao ny hitsiny de za takatry ny maso ny takatry ny maso ange zao tena mampiteny ny mona dolidoly mividy mbary mividy tsolike ny olan'ny rano ny zay zavatra rehetra de olany eto Madagasikara zay le hitsiny ny marina moa zany de fisakiny an'Andriamanitra iny de tsy miresaka ny firy zany tsika am'izay hoe marina zay fa ny rariny sy hitsiny fotsiny resahana de kibokibonindreo zany ty fanjakany ty ary mahatonga an'izao zava-misy eto Madagasikara ho problema be zao tadio ange fa ny mpiasa-panjakana nampidirina tamin'ny andron'ny fanjakana teo aloha de mahatratra hatrany amin'ny 10 alina isa-taona 50 000 isa-taona 10 000 ho an'ny mpampianatra fram 1200 ho an'ny gendarmerie pirenena 1200 ho an'ny polisy ny remplacement numérique de mahatratra 10 000 ary neken'ny fanjakana trany nanaovana remplacement numérique am'izao tsika miteny zao tsy misy ny disponibilité mobilisable de ndikan'izay tsy azo atao daholo zany rehetra zany de inona raha zany ny zavatra atao eto Madagasikara ianao mbola hiditra makany amin'ny endettement 100% de ahona zany ny zavatra ataotsika mametraka fanontaniana aminareo élite reo zany zay hoe aizy ty nareo rehetra nafarana nareo rehetra nafarana hitondra le élitisme zany zay atao eto amin'ny nino ty volameny ty fa maninona nomena ny sonoa ny RN5 efa lasan'ny Union européenne zao ny RN5 araky ny article 137 ao amin'ny accord traité internationaux de fantatritsika fa tsy azo atao mihitsy zany zavatra zany fa mbola atao de iza no vonoana am'izany rehetrrehetra zany ny vahoaka malagasy ary ny problema mantsy amin'le fanaovana politika eto Madagasikara Guy Maxime Ralesi eny ny endry zareo reo ho vita ihany satria rehefa adinihana ange ny raha tany amin'ny vanim-potoana enjakenjana de ny toerin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena mihitsy ny diran'ny président Rajoelina teto satria efatrany de tsy miraharaha lalàna za tsy maintsy manao pré-campagne mampiditra hélicoptera etsetretsetra de ny tanterahana daholo tsy maintsy any prime ministre tsy maintsy any ministre ny intérieur de tsy maintsy zay tiana atao zay lalàna rehetrrehetra eo zany de azony tsy niavina daolodolo tamin'izany fotoana zany de afaka manao émission nationale zany ny radio viva sy ny télévision ary hatram'izao dia tena hafahafa be zany le zavatra mitranga eto Madagasikara mariako kely zay fa hatram'izao ndrenjany de natahotra fotsiny ny communauté internationale ny amin'ny hoe saola izy korotany ty firenena any tsy mbo nanana korotana firy taty Afrique tya de nanaiky lembenana ny communauté internationale satria ny communauté internationale ange no raha marina ndongo premier tour Andriamatoandro Rajoelina zay indrindra raha tsy ny teny mafy mihitsy anisan'ny teny mafy zay tany amin'ny radio zay mbany tenenana tena moto amin'ny télévision hoe midina kely makany amin'ny ndana miadarana ary amin'ny faharoa ary amin'ny dingana faharoa any amin'ny deuxième tour fa de nanaraka ny communauté internationale tonga de mifinansier ny deuxième tour mbola tsy mivoaka ny fifidianana mbola tsy sinina de fa nanao premier pas ny tany amin'ny communauté internationale ny renflouer an'le SACEM zany hoe le subikambola anaovana ny fifidianana tany amin'ny CENI eto moa mbola problema ihany ko le CENI hitanao fa tena manara-drendrano telo miova arakaraka président Rajoelina Mempenina no nametraka azy ny tetezamitany no nanjara lasan'ny topoiny de ny président Rajoelina ny laniny zany indrindra moa ndrenjato no nitondrantsika fanamariana teo anivo ny vondron'ny mpanohitra
panorama na ny fanambarana voalohany na ny fanambarana faharoa ny momba n'io seni io ny momba ny doublon fantatritsika hoe atao anatin'izay fanambaran'izay dia tsy mametra-patokisana tsony mihitsy ny mpanohitra misy moa ny natao omaly tany fianaratsoa ny amin'ny lancement révision systématique ny liste électorale zay fantatritsika fa nitondra korotana savorovoro ary tsy mahamaro toerana n'izao fanjakana zao resaka rantsika teo maranako azy ndrenjato amin'ity an'io ity dia zao hoe 200 000 mètres cubes isan'andro no vokatra vokarin'ny jirama amin'ny famanjin-drano Tananarivo sy ny manodidina 300 000 nefa ny filana na ny besoin dia amin'ny fomba ahoana moa zany tsy sino délestage momba ny rano mitaky fototrafitra goavana zany satria 50% zany ny gapy dia mitaky fototrafitra goavana zany fa tsy zavatra tefitefena maika ametrahana réservoir temporaire ery na zao ery dia avahany zany olana zany renjato fa tena olana goavana zany ary misitona ny saitsika vahoaka malagasy fa tsy olana vetivety zany io fa tsy maintsy aharitra io zany rehefa tsy mbola misy vahaolana tena mitombona sy mazava hoentiny ity fanjakana ity momba ny famatsin-drano momba ny jiro satria dia ombenombentsika no miresaka eto fa mivarotra fahatiantoka ny jirama no mahatonga ny olana sedrainy malagasy ny manodidina na Tananarivo io eny fa na de 300 ihany aza no mahazo jiro eto Madagasikara ndrenjato angambany izay indray no amaranantsika azy raha tsy misy ny fanamarena avy aminao ny rano sy ny jiro moa zany dia marihana fa 570 isanjato mivoaka malagasy ihany no misitraka azy raha io karakarain'ny jirama io zany nefa subvention omena ny jirama zany zay novovana moa ny fomba filaza azy ato anatin'ny soutien indray izy olo dia manahirana be tokony ny jirama zany no mijery tenao izy zany mijery fitaratra hoe ahoana ny tokony atao fa ny 570 isanjato ny voaka malagasy tokony misitraka ihany koa satria tsy misy an'izany hoe citoyen de premier degré na second degré eto Madagasikara fa mitovy larana daholo zany ny olo-pirenena rehetra eto Madagasikara ary amin'ny maha-olo-pirenena zay zany dia marihana fa itsika ihany no erany itsika vahoaka malagasy ihany no tompon'ny fampandrosoana ny Madagasikara fa raha tsy misy ny participation populaire zany hoe ny fanaisan'ny antsara ny daholo be eto Madagasikara dia tsy tafavoaka io fanjakana io ary fantatritsika fa ny vola-kirakirain'ny fanjakana dia mananika any 80 isanjato ny teti-bolam-panjakana dia an'ny fanjakana manokana dia zay zany problème zany eto Madagasikara nefa miantoka ny vola be indrindra ny 570 isanjato ny famoriketry eto Madagasikara dia anjara ny daholo be no manao azy ary fantatritsika fa raha manao suite logika fotsiny zany tsika ka mitombo avroeny fotsiny ny fanambaram-pananana eto Madagasikara 1 million izy am'izao ka raha lasa 2 million dia efa tadio fa 70 isanjato ny ny etra miditra eto Madagasikara zany dia ny daholo be no manao azy ka raha mbola isika na hitondra 500 isanjato eo ary tsika dia ny fanjakana ihany no mahazo ny apahabe indrindra amin'izay lafin'izay raha tsy miova tanteraka ny fomba fitantanana eto Madagasikara dia isika no farahidiny eto amin'ity tany manan-karena be ty mifarana moa ny taona vonisandrenjato dia mahazatra no manao tombanezaka ny amin'ny hitantanana ny raharam-pirenena roa taona ny tantanana ihany koa ny filohan'ny republika amin'izao fotoana izao dia tsara foana ny siny zany tombanezaka zany tombanezaka avokoa zany resantsika zany ary ny profo etitsika amin'ny tsy mampandeha ny fitantanana ny fiainam-pirenena ny fiainam-bahoaka dia tsapatsika fa isa-tokantrano dia misedra an'izany olana amin'ny tsy faiza mitantana zany isika satria dia miamantra ny malagasy miasarotra ny fiainana
firenena isam-baravarana ary tsapa fa dia tena miemitra tanteraka raha ny filaharany Madagasikara manoloana an'izao tontolo izao fa 5 milohan'ny farany dia lasa 7 milohan'ny farany tsika tompoko lasy tompoko vavy amin'izao tsika miteny izao dia ambava homana ampo mieritreritra mifarana eto indray ny fandaharantsika anio alarobia faharoa Decembre mametraky ny mandra-piona vonisandry 900. Veloma tompoko.